Cultura Radio. L'équipe Kanto Taparay manolotra hoanao. Imena maso valiny natao tantarindromiseho sanganasany R Stefanuela ovelominy Mano Judith lahatra ny avo miaraka amin'ny Joseph Faratizaparany Radavy ary ny mpanoratra nandrindra sy nanantotosa Rimany fanantenana imena maso valiny natao fizarana faharoa sady farany sitrany ihany ny zanako marina dada faly anaka faly mahitanao milamilana toy izao na dia feno fanafody mipetaka azy amin'ny vatanao inona ary ty ranomasy be ty efa sitrana anie za ka faly anaka ao aloha roako mihitsy izany zanako izany ndre izy mianaka marina iny fa horoan'ny randrahoana eo amin'ny takolany vony ary indro fa mipatrapatraka maneraka ny tavany vony ihany koa ny ranomasiny mba azonao a-tsaina ve izao zava-mitranga tao amin'ny hôpitaly izao hoe faharoviana izany tsika ary dada ny mota efa mba tehaka rivotra eo amin'ilay sezapotitra ilay azo midoroboka be iny mantsy ako fa rehefa sitrana tsara ny zanaki dada dia modytsika ay zany fa za dada te hisotro rano be ay ve zany mandehana le tsery zany mba hipitano rano any ty zanako ty voaray lehibe ty dia mba hitondra zavatra azo anina ny ambiny eny ary lasa aloha zany mahazo toy nareo mianaka azo fatao lasa nahikelo a dada sy rebily zany raha mba fantatrao mantsy anaka ny adi-tsaina sy ny fitepitepena anazo any nandritra n'izay tsy nahitanao izay eny mandra-pahasitranao anao toy izao zany vesy dada fa dado ahoana anaka misy inona nga nefa hoaka izao indray aloha ka aleo rehefa tonga any amintsika voateneniko ny fiainana ankehitriny ve tsy mba misy fitiavana zany tony volona aloha vao fitiavana volona aloha vao famelan-keloka ary volona aloha vao fiavana le ody anytsika ty ry izy mianadahy fangazany dada mbola nieritreritra ny tsy odoka dia nefa very fanahy mbola velona mihitsy anao io rainao io ry vony no irenina azo anao reny ihany moa no natonga an'izany ko fa maninona koa izany izao raha mba hatao hoe raitsika sa ahoana ry dada izay fanarahanareo mianadahy ire mety daholo le ohatrany hoe hafahafa be inge le izy ka efa le hoe lehibe randrahoana sy ny tariny ihany no mahazatra ry vony dia mba mezaka kely lesy eny fa mba mandehana ihany dada mohana izany azaka efa mandeha morany ahy fa le fiara mihitsy ny ohatrany tsy mety raha tsy mandeha mafy aza dia miondana be eto atratrako toy izao renao ry vony azafady indrindra tena reraka be mihitsy tena marina zany tena raha tsy ampitiavana amin'ny rebily vony marina jery eo anie zany izy raha tsy minsista kely manipalahelo marina izy inona moa nefa ny olany volaiko tsara rebila ka raha izy ny safidy ny zanako maninona fa ty zanako hoe mba ho tiany rebila nefa nahazo azy efa nopira virain'ny olona manjato fa nampy izany mbola tsy afaka hiteraka ihany koa oay
ohatra ny fanina tampoka zany. Aleo aloha aka sisiny aingana ka. Dada, ary tonitsanina tampoka ianao? Koa fa ahoana? Aletsy aloha mba dimbiazo kely indray fa ry Rebila. Fa ahoana randrahoana? Ohatra ny fanina be tampoka teo ako. Zany ve? Io ara fa hoentiko indray. Tonga soa ihany tsika ary dada sy Rebila. Ie, tonga soa zany tsika ko. Ie, ary fa inona koa zany le tsy mampiteny any Rebila eo ka? Ay mo. Anka. Efa tsy mba nanantena fionana feno fifaliana toy izao mihitsy ary reto a. Indrindra fa tamin'ity tobitsika tery mademoiselle. Mafy an'izay adina trehana izay Fa noho ianao sy dada tsy mifanary dia tonga soa matsara ihany tsika. Ary aleo amin'izay zany lesy hoany fa ndao no avy indray ny bajinina. Marina zany e. Fa mandehana aloha ianao anaka mba alaminy kely aloha ny ao an-davabato raha tsy reraka be ianao a. Tena mikorotana mantsy aoko. Tsika kosa ary zany andao aloha iantso ny salama izay dia andinika izay tokony atao. Eny ary ry dada. Dia inona sinonavy moa zany ilay tokony atao ry lehibe? Iny mivompo efa tafiditra ao an-davabato ao. Ka mipetrary aloha ala fa misy resaka kely ataoko amina vetivety. Resaka momba n'inona moa zay randrahoana? Sorry Rebila. Eny tompoko. Haiko fa manam-pitiavana ny lavony. Maninona? Ahoana tsara hoe randrahoana? Inona ary ty taitaitra ty e? Ka tena manaitra zany ko. Fa tsy efa tsikatra raha tamin'ireny fihetsiny sy fomba firesan'ny tany naty fiara reny ary ve zany e? Efa somary. Eny e, tena efa somary tsikary tokoa aloha reny fihetsiny tany anaty fiara reny. Ary na zaza tena sanganihana mihitsy tamin'ny nataony. Ka zao ry zany eny lehibe. Efa fantatra lany zavatra rehetra nazo amin'ny fony. Tsy ho tany saiko etsony angamba. Ary tsy miafina amin'ny latsony koa fa tsy afaka ny hanome taranaka ny latsony izy. Ka raha tsy tia azony ireo zavatra rehetra mianjady amin'ireo aloha tonga dia tsory aminy zany e. Fa raha toa kosa ka manam-pitiavana azy ihany la dia tiavo sy ajaony zanako fa aza atao kilalao. Eny tompoko. Ao fa voaray ary misy isainy izay teninao izay lehibe. Aza matahotra ianao. Ka tsetsatetsa tsy aritra fotsiny ny ainy e. Fa andao aloha ny asa amin'izay no asiana resaka. Marina zany ka. Dia inona amin'izay ara hono zany no ataoko? Mandehany ala diova mivato-pisaka anaovana saotra sy anavozam-panekena. Za kosa aloha iantso amin'ny zalahy fa maika tsika izao. Fa maika ho aiza indray randrahoana? Maika malifaty tsika ary zandry a. Malifaty ny ray hoe vita somatsara iny ny fanatanterahana ny saotra sy ny fanavozam-panekena. Ary tena isaorana ry zalahy reto fa tena mitondra namana betsaka mihitsy izy. Any ka lasa nitomboka izany nisatsika. Tena marina aloha zany. Ka inona indray hono zany niketrika manaraka lehibe? Inona moa fa tsy ny hanome valiny nataon'ireo zandary sy tafika ireo zany aloha. Iny vatany zanako miviravirainy tsy nanana ny any aloha. Iny vatany zanako miviravirainy tsy nanana ny antra iny aloha tonga dia tsy ataoko vita mora mihitsy iny. Ary ataoko mahita ny tsy fahita mihitsy izay rehetra nikasika an'io zanako io tany. Dia andeha hiverina ny ambaton'lampy indray zany tsika raha araka ny hevitra ao. Aninoneny e. Izy teo aloha nametraka velam-pandrika mba azahoana antsika. Dia anjarantsika indray zao mametraka velam-pandrika mba azahoana azy. Ka ahoana zany ny atao amin'izany raha araka ny hevitra ao ka? Manao fanafihana totoafo aloha tsika. Ary dia aripadripatsika ataotsika mahita faisana izay mifanojo amintsika. Dia ho aizany tsy hanao opération io ireo e. Tsy maintsy ho avy ety ireo rehefa maheno ny vaovao ratsy. Ok, mazava izay fa andao zany atomboka raha alina amin'ny mission e. Na zany azaza dia maika loatra ary zandry a. Ny ataontsika aloha zao dia andao metraka fandrika eraky ny tapo tanety mba hampireventsika an'izay samy hiditra ty ireo e.
ao mebaiko ry zalahy ito anareo entanareo eny ampita andrefana sy eny ampita varatra e. Ray lehibe. Aloza inona re ty mitranga aminao ty ry fireneko hoe marina raha tsy mampite hisitro belona mihitsy ty marina. Tena tsy ampifandraisana andraikitra ny mahatonga an'izao ry kapitena. Ka tokony tsika mihetsika fa tsy alina midaromaroma fotsiny eto. Hetsika nefa dia anao inona e? Andeha hitady fahafatesana. Misy maty amin'ny andron'izany eo ry kapitena. Ka dia andao atambatra ny hery hoentina miady. Fa tsy maintsy resy ary ravy tambazotro raha mahay miray iny tsika. Oay, andraso aloha fa monsieur le ministre ty miantso anaty. Allô, manaja anao monsieur le ministre? Ny tompoko, izy indrindra. Hatreto tompoko dia mbola tsy nahitana vahaolana mihitsy. Ary dia zao mandravarava zao mihitsy ry zareo. Tena efa miasa rehefa manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy izay tompoko. Nefa raha vao mihetsika mahery tonga dia faty no hita. Ie, tena mila fanampiana izay monsieur le ministre. Tena mila vonjy e. Ay, eny ary tompoko, misaotra anao? Ahoana ry kapitena? Misy vaovao tsara e. Zany a. Andefa tafika miisa 300 ty hono izy raha piso anampy antsika. Ary koa andefa helikoptera miisa 520 sy fitaovam-piadiana mahery vaika. Tena vaovao tsara tokoa zany ry kapitena. Ary raha tsy rava amin'izany kosa rangahy io dahalo io dia efa tsy ho rava tsony mihitsy ngamba mandrakizay a. Mandeha fotoana fa tokony hainga amin'izay tsika. Dia ianao rery ve zany nitaritafika any ry kapitena? Ka tsy nandefa mpitaritafika mihitsy azy iziko. Inona nataontsika eo e? Nefa raha ny tokony ho izy zao dia izany no mitarika ny eny ambony aliko. Aleo zao natao ary e. Menanao? Aleo ianao no mitarika ny eny ambany dia aleo izany no mitarika ny eny ambony. Mety izany kapitena. Ary aza manahy ianao fa vitako io e, tena vitako io. Ho andrehetra Zereatrika oka Zereatrika koa satria efa lasalasa ihany ny fotoana. Iainga eto amin'ny toby ary tsika izao. Andeha hiady sy hiaro ny mpiray tandrazana. Ka sao ary ny fandaminana. Nareo zandarmaria avy eto toerana izay nitariako. Sy nareo iraka nitarihan'ilay tinao miaritra. Ary miampy anareo 300 lahy tamin'ilay vao tonga omaly. Iainga izao nareo. Ary letinao miaritra no mitarika anareo. Fa tsika ambony kosa dia afaka efatrora vao miainga. Mila mifandray tsy tapaka tsika fa sao misy toery zavatra miomba tapaka. Mazava ve? Entoko. Ho andrehetra Zereatrika lasitsika izao. Signal ndiky izany fa efa manakaiky ny fahavalo. Dia ahoana natao ry dada? Ianao aloha mandeha namidy any an-davabato ry vony a. Malaky ianao? Eny ary ry dada. Ary namako eny ry lehibe. Amin'izao fotoana izao no anehoana amin'ny firaisan-kinantsika. An'izany e. Anehoana amin'ny fahavalontsika. Ekeko hoe be no vidintsika amin'izao a. Fanampin'izany tsy mba manana fitaovana fontsika.
ka nefa kosa dia manana tena fanesena. Marina sa tsy marina? Marina zany e, marina zany. Ka andao ary tsika iangy e. Naoana e. Lolo ambina tampoloa, mila nareo vahoaka. Fiombiany eny taona lasy, malaza koa ny kidina piny. Miliona vao miboaka. Dia aiza zany tsika no iangy azy ireo randrahoany? Tsy mandeha lavitra tsika e. Etsy ambany etsy any ka. Zany no feona heliko maromaro manatona. Nolo zalahy, ndao malaky fa efa tena akaiky ny fahavalo. Le fitaovana voatongo ireo aloha ampiasaina e. Ireo manko izao mahery vaika ireo tonga faran'ireo. Marina zany. Eo raha iainga zary zandry a. Tiare. Iny fa tena manao be fiavy be izy zany. Ary aleo aloha tonga dia hopetahako amin'ity ny anankiray mba ho fampitandremana. Isa, roa, telo. Iny fa vo tsaratsara mihitsy ka. Mbola aiza ny azo an'lisany e. Valiny natao Tantarindromiseho sanganasany R. Stefanuela novelominy Mano Judith lahatry ny avo miaraka tamin'ny Joseph Faratizaparany Radavy ary ny mpanoratra nandrindra sy nananjotosa rima ny fanantenana imena maso valiny natao